Fa mbola eo anivon'izay baolina kitra izay ihany fa eo amin'ny Ligue 2 kosa dia efa fantapatatra ireo ekipa valo hiatrika ny ampahavadalana amin'izany fidina ny tompon-daka izany andro iray sisa dia ifarana ny lalao fanotsanana eo amin'izay skady Ligue 2 izay. Niakatra eo amin'ny larana faharoa Vonjomaika ao amin'ny vondrona ano sady nanamafy ny fiatrehany dingan'ny ampahavadalana ny ekipan'ny Jupiter nandritra ny andro fahenina ny fidinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 natao maly tany Akarion. Nandresy ny ekipan'ny 4 izy ireo tamin'izany lalao izany. I John no nanokatra nisy ho an'ny ekipan'ny Namotana rehefa natafiditra ny penalty taorian'ny fahadisoana nataon'ny vodilarana Lasora. Vao nanomboka indray ny fizaram-potoana faharoa dia nanampy ny Saoroy Zosy tany amin'ny minitra 5:70 vao navita nanenanelanelan'isy ny ekipan'ny 4 tsara manamarika fa samy tafita ihany amin'ny ampahavadalana ireto ekipa roa ireto na dia teo azy izany vokatra izany. Mitarika ao amin'ity vondrona ity kosa ny ekipan'ny Fosa Junior Tana rehefa nandavy ny ekipan'ny Saint Michel tamin'isa 4-0 tany Carion omaly any. Ny aloha izay dia ny Ravatsala samy tsy nisy ny toko ny ekipan'ny Scorpion Tanjombato sy ny Étoile Bleu ho an'ny vondrona be. Ary farany teo amin'ny lalao noentina nanokatra ity andro fahenina ity dia resin'ny Knapsa Sport Tana tamin'isa 3-0 ny ekipan'ny Disciple. Fandresena izay mametraka ny ekipan'ny Knapsa Sport Tana eo amin'ny larana voalohany hatrany ao amin'ity vondrona be ity. Efa saika fantatra avokoa moa ireo ekipa valo hiatrika izany dingan'ny ampahavadalana izany saingy ny andro 7 no hamaritra ny filaharana ofisialy isam-bondrona.